Sakafo ny bokontsika eo amin'ny Jona toko faharoa ao anatin'ny perikupantsika androany ary hosingantsika manokana ny andininy fahafolo ao amin'izany tenin'Andriamanitra nentin'ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpaminany Jona izany. Anditsika hiara-mamaky azy amin'ny anaran'i Jesoa ny andininy fahafolo ihany manao hoe fa izao dia feo tera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao, izay ny voadiko dia efaiko an Jehova ny famonjena. Fa izao dia feo mitera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao, ary izay ny voadiko dia efaiko an Jehova ny famonjena. Rehefa voavonjy amin'ny fahafatesana isika dia inona no tokony hitranga eo amin'ny fiainantsika, inona no tokony hatao? Zany no tazantsika eo amin'ity tonombavaka ity. Ny soramandry ery aloha moa manazava hoe ny famonamonjena ny Jonas ny vavaka aman-tsaotra nataony. Ny fotoatin'ny perikopana nefa dia milaza ny amin'ny hoe mbola tao akibon'ny trondro i Jona no nanao zao vavaka zao, azo ampifandraisina ihany zany. Ty no tonga amin'ilay lazain'i Jesoa hoe rehefa mivavaka tsika dia manao toy ny efa nandray, toy ny efa nahazo sahady. Ka ity tonombavaka Jona ity dia tonombavaka ny olona efa nahazo sahady. Misy ihany ny filazam-potoana ho avy hitantsika ao anatin'ilay perikopa, fa izany anefa tsy milaza ny hoe amin'ny ho avy ny zavatra hitranga eto, fa milaza ihany koa ny hoe ankehitriny ny valim-bavaka omen'Andriamanitra. Misy fotoana efa nilazaintsika teto zany ray andro, misy fotoana Andriamanitra mamaly vavaka eo ny eo, izy ny tena mahalala ny antony. Misy fotoana Andriamanitra mampiandry, mety ray volana, mety roa volana, mety herintaona, mety ohatran'izany. Ary misy fotoana Andriamanitra manao eny, fa misy fotoana koa izy manao inona? Manao tsia ihany koa. Ary samy valim-bavaka zany rehetra zany. Tsy resaka momba valim-bavaka tsika, fa iresaka ny amin'ny hoe rehefa voavonjy amin'ny fahafatesana ny olona, zany hoe rehefa tonga olom-bovonjy dia manahoana moa ny fiainana zany olom-bovonjy zany? Ahoana ny fikasana na ny ho avy any ankehitriny na zany olom-bovonjy zany? I Jona fantatsika fa tena nahatsiaro fahaverezana lalina. Volaza ny zanako nanao ny loanza teo moa zany, nahatsiaro fahaverezana lalina, nahatsiaro mihitsy hoe tafidina lalina dia lalina tany amin'ny fiainatsita, ny Seol ny filazan'ny Hebreo azy, niletika tany ambanin'ny tany mihitsy no filazany azy rehefa manjery andreo dika teny ao amin'ny testamenta taloha. Ny olona fa izay moa dia nihevitra fa indrindra fa ny jiosy nieritreritra ny hoe any an-danitra Andriamanitra mipetraka ty ambonin'ny tany ny olombelona, ary any ambanin'ny tany any ny fiainatsita. Kalazana kosmolojia jiosy efa niainana rehefa hatramin'ny ely zany. Ka ny olona tafidina any ambanin'ny tany dia ny olona velona sa olona maty? Ny olona maty no tafidina any ambanin'ny tany. I Jona dia tena nahatsiaro an'izany, tena nahatsiaro hoe tafidina tany ambanin'ny tany izy. Ary ny salamo moa mampatsiaro kely an'izany eo amin'ny salamo 7:27, tsy ny amin'ny Jona akory fa ny amin'ny hoe ny olona midina any ambanin'ny tany, fa ireny hoy izy amin'ny anaran'i Jesoa dia mitady ny haiko ka mampididoza amin'ny tenany, hiditra any ambanin'ny tany izy, zany hoe ho faty izy. I Jona dia nivavaka, fa mijery ny tena dikany teny hoe mivavaka dia hoe niaro ny tenany i Jona teo anatrehany izay fahafatesana zany, ka niantso an'Andriamanitra. Ny hevitry ny teny hoe miantso dia hoe nanatona olona anankiray, zay ny tena hevitry ny teny arabaky teny amin'ny teny Hebreo.
manatona olona anankiray tsy nanatona zay everin'ny fa mahavonjy i Jona fa nanatona an'izy izy nanatona an Jehovah izy ary zany ny lazain'ny apokalipsia raha niona tamin'ny Jauna i Jesoa Kristy dia aza matahotra ho izy fa izaho ny manana zaho lay manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainatsita 120 zay vao niasahana teo tsy manatona zay verina fa mahavonjy ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Jona fa tena nanatona an Jesoa Kristy nanatona an Jehovah zay mpamonjy azy ary zay any afaka manavitra azy avy eo andavaka lalina araky ny voalazany rehefa nahatsiaro izy fa voavonjy ny amin'izany fahafatesany zany dia nanao voady tamin'Andriamanitra ny 110 no maneho zany fa izaho dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao ary zay ny voadiko dia efaiko an Jehovah ny famonjena manahoana zany ny olona zay voavonjy tamin'ny fahafatesana voalohany midera an'Andriamanitra zany hitantsika eo amin'ilay 110 amin'ny endrika sermona no tondrana ny toriteny ity midera an'Andriamanitra ny faharoa manefa ny voadiny eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fahatelony dia manao fanekempinoana mitodika amin'Andriamanitra voalohany midera an'Andriamanitra faharoa manefa ny voadiny ary ny fahatelo manao fanekempinoana fa izaho dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao ary zay ny voadiko dia efaiko an Jehovah ny famonjena rehefa miresaka hoe fiainany voavonjy ianao dia ny fiainana kristianina zany raha atao mahitsy kokoa ny fiainan'ny olona manana fanantenanany amin'ny fitsanganany tena maty zany mbola entina lavidavitra koa dia hoe fiainan'ny olona miaraka amin'ny Jesosy Kristy lay manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainatsity zany ty zany dia metefa amin'ny olona efa nandray an Jesosy Kristy ny olona zay efa nandresy ny fahafatesana ny olona zay manatena fa tsy hiara-ny fahafatesana faharoa dia isika kristianina zany itsika mpanompon'Andriamanitra zany ahoana ny fiainan'ny olona tahaka zany dia ny midera an'Andriamanitra zany no fiainantsika midera an'Andriamanitra i Jona dia tena nivoady amin'Andriamanitra hoe tena feo midera no amonoko zavatra atao fanatitra ho anao inona moa no atao hoe fiderana an'Andriamanitra ny fiderana an'Andriamanitra dia vokatry ny mamonjena zay nomena antsika nampiakarina avy tao andavaka no hoe isika ka midera an'Andriamanitra efa nisan'ny maty kanefa dia nisaina ho isan'ny velona i Jona isika ihany koa ka fanapahan-kevitra manokana ny idera an'Andriamanitra fa izaho tsy amin'ilay hoe izaho dia eo akaikin'Andriamanitra mahatsara fanapahan-kevitra io tsy misy sy manery ianao idera an'Andriamanitra fa ny famonjena efa azo ny fitahiana efa voaray ny fanafahana tamin'ny fahafatesana no mahatonga antsika ho tapa-kevitra aninona idera an'Andriamanitra ka feo midera ho i Jona no anaterako fanatitra ho an'i Jehovah misy endrika anankitelo ny anehoana ny fiderana raha eto amin'ity texte ity ny endrika anankiray dia ny hoe ny manao fanatitra ny endrika faharoa dia ny hoe manao feo fiderana ary ny endrika fahatelo dia ny hoe manao asa fakasitrahana dia ho jerentsika izany ny voalohany dia manao fanatitra feo midera no anaterako fanatitra ho anao mamono zavatra atao fanatitra moa no tena hevitra ny teny fanati-pisaorana ny lazaina eto mahafoy aina ho an'Andriamanitra zany no dikany hoe manao fanatitra manolo tena ho an'Andriamanitra no dikany hoe manao fanatitra mahafoy ny zavatra rehetra ho an'izy ho an'Andriamanitra dikany teny hoe manao fanatitra ary rehefa voavonjy ny olona dia miresaka n'izany ny Romanina ny epistily ho an'ny Romanina dia miresaka lava be ny amin'ny famonjena fa ary amin'ny toko 12 izy andiny ny voalohany dia milaza hoe noho izany dia mangataka aminareo aralany ny famindram-pon'Andriamanitra mba atao inona ozy izy
atolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona. Eto zany tsy miresaka fanatitra maty, tsy misy fanatitra maty tokony atao tsony, tsy misy olona tokony atao fanatitra, tsy misy ondro tokony atao fanatitra, tsy misy omby tokony atao fanatitra, fa iza no atao fanatitra? Ny tenanao, ary olombelona, olona velona no atao fanatitra. Ka inona dikany teny hoe manolo tena ho an'Andriamanitra, manolo tena ho fiadiny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Zany ho ilazany soratra masina azy. Zany hoe manolo tena hanao ny asan'izy, ny asan'Andriamanitra. Zany atao hoe miderana maloha resantsika rehefa avy eo. Fa tena manolo tena ho an'Andriamanitra. Efa natsiary fa voavonjy dia manolo tena ho an'Andriamanitra. Ny fotoana ny Karim Takso dia fotoana fanoloran-tena revana malala. Fotoana ny fandinihan-teny zao ary kanefa ihany koa dia fotoana ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Fotoana hitenenana amin'ny tompo hoe ity aho. Ahoana ny toy an'izay? Iraho aho. Fotoana ananana fandavan-tena, tena hanompo an'Andriamanitra. Fotoana fahafoizana, tsy ny vola aman-karena ihany fa ny fiainana mihitsy atolotra an'Andriamanitra. Zany no dikany teny hoe manao fanatitra. Koa dia atoloro ny tenantsika fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Ao anatin'ilay hoe midera an'Andriamanitra antsika, ilay lazainy hoe manao feo midera ho izy. Ny tena heviny moa dia hoe miantso mafy, miantso mafy. Zany hoe manonona mafy ny anaran'i Jehovah, mba ho renin'ny olona fa i Jehovah no mpamonjy. Tononona mafy ny anaran'i Jehovah, mba ho renin'ny olona fa Jehovah no mpamonjy. Maranao kely pratika kely tsika. Kendretsika na ty am-piangonana aza na mihira aza dia zara raha misokatra molitra. Rehefa memeh any amin'ny fianakavianantsika mety misehotra amin'ny lanilany. Fa mihira fiderana an'Andriamanitra dia mi-fermer ny molitra. Revaka malala. Tsy vita tsotra amin'izao no hoe manao feo midera an'Andriamanitra, fa izy ny namonjy ianao, fa tena endriky ny fijoroana vavolombelona ny fahasahiana, mijoro vavolombelona zany, milaza amin'ny olona rehetra fa ianao dia mpanompon'i Jesosy Kristy. Tsika menamenatra rehefa any amin'ny fiasahana, any amin'ny zavatra ataontsika any, na mitondra baiboly aza afenipeniny io baiboly io. Zara aza amin'izao fotoana izao misy an'ireny telefônina avo lenta ireny izay amakimakina ny soratra masina izay tsy ratsy akory ny manana an'ireny. Fa indraindray ilaina hatrany ny mitondra an'ity baiboly fizika ity, izay azo hoentina fizombinina, tsy hoe isehoana fa kristianina, fa hijoroana vavolombelona fa mpanompon'i Jesosy Kristy isika. Ary io asa fijoroana vavolombelona io hoe miantso mafy io no tena tsy ampy amin'ny fiainana kristianina. Ka mijanona ho pasifa ihany ny fiainana kristianina fa tsy aktifa. Mijanona ho teoria ihany ao anatin'ny baiboly ny fiainana kristianina fa afaka mahafinaritra aty amin'ny fiangonana, fa tsy tena miatra eo amin'ny fiainana, tsy tena mijoro ny maha-kristianina, toa tsy mahakasika akory ny fiarahamonina, zany maha-kristianina zany. Toa tsy hita ilay olona efa voavonjy tamin'ny fahafatesana, fa toa olona miondrika manoloana ny fahafatesana, olona matahotra no mameno ny tanàna, mameno ny fiainana, olona izay oroorony zany fahafatesana zany. Ary tsy mahatakatra akory fa i Jesosy Kristy izay tompony dia manana ny lakle, manana ny fanalahidiny ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Tsy ranona ny tompony lakle fa i Jesosy Kristy. Izy ny tompony lakle. Ka zay le hoe aza matahotra, dia aza matahotra mijoro vavolombelon'ny tompo amin'ny fiainana tompoko. Aza matahotra milaza amin'ny olona fa kristianina ianao. Aza matahotra milaza mpiara-miasa aminao fa i Jesosy Kristy ny mpamonjy anao. Aza matahotra milaza ny mpiara-belona aminao, mpiara-monina aminao, fa mahavonjy tokoa zany Jesosy Kristy zany. Lazao, ambarao ny anaran'i Jesosy Kristy fa izy ny mpamonjy. Fahatelo amin'ilay fiderana dia hoe ny asa afa-kasitrahana no amin'noko zavatra atao fanatitra ho anao.
io teny io dia midika rehefa jerena ny teny fototra dia midika hoe reconnaissance. Inona zany? Asa ankasitrahana zany, faiza mankasitraka zany le hoe manao fanatitra, asa fanaovana fanatitra eo anatren'Andriamanitra. Ny fideranan'Andriamanitra dia tsy vitany miteny fotsiny, tsy vitany mivazavaza, fa ny fideranan'Andriamanitra dia misy asa fankasitrahana an'Andriamanitra, fahaizana mankasitraka an'Andriamanitra. Roviana moa tsika no ahavaly fitian'Andriamanitra, fa na io rivotra iainantsika fotsiny aza, firy tapitrisa, firy lavitrisa segondra no efa nomeny antsika zao. Raha 10 taona monjy ianao dia efa misy milliard de seconde ny fotoana nomeny ianao. Fa tena zava-dehibe ny fampianaran'ny Jona eto hoe tena asa fankasitrahana zao ataony zao, zay fikasany zay. Ny fideranan'Andriamanitra dia aseho amin'ny asa fa tsy amin'ny resaka. Magaga ny fototenin'io teny zay nataony Jona io, fa ny fototenin'io dia hoe tanana, hoe amin'ny manao feo fiderana, feo avo no hiderako anao eo ampanaovana fanatitra. Ka ny teny hoe fanatitra dia tanana ny tena heviny. Fa midresaka hoe tanana zany dia hoe ny olona tena manao fanatitra zany dia mampiasa ny ny tanany. Dia hoy Jesosy rehefa nifanena tamin'ny Jaune izy, nifanena taminy moa Jaune, izy hoe sorato zay hitanao. Rehefa manoratra ny olona maninona? Manoratra amin'ny tanana. Zany hoe ny tena ilain'Andriamanitra amintsika dia hiasa fa tsy kabary. Teny latinina fatatsika moa dia hoe acta non verba et. Asa fa tsy kabary. Na hoe tsangambato koa manangana tsangambato. Mametraka zavatra mitoetra ny mpanompon'Andriamanitra, zany natao hoe fideranan'Andriamanitra tompoko. Mametraka zavatra mitoetra ny mpanompon'Andriamanitra, zany ny fideranan'Andriamanitra. Mametraka dindo amin'ny fiarahamonina ny olombavonjy, fa tsy olona mandalo dia adino, mandalo dia tsy hita, tsy nahanao ninninona na nametraka zavatra ratsy, fa mametraka zavatra tsara mpanompon'Andriamanitra. Faharoa, inona moa no fiainan'ny olona zay vavonjy tamin'ny fahafatesana? Manefa ny voadiny, anefa ny voadiko. Zay nolazainy Jaune, asa efa ny voadiko izy dia efaiko. Manefa ny voadiny ny olombavonjy, fa tsy mikopa misara fotsiny ny olombavonjy. Misy an'iny ry mantsy mikopa misara ho an'ny olombavonjy, ka tsy mikopaka misara fa manefa voady. Tena manefa voady eo anatren'Andriamanitra. Ino moa ny hevitry ny teny hoe manefa voady? Manatanteraka hatramin'ny farany, izay nanaovana fianianana ny mpanompon'Andriamanitra. Manatanteraka hatramin'ny farany, zay efa nekena teo anatren'Andriamanitra. Inona moa ny voady? Ny voady dia fampanantenana na fanekena anao zavatra anankiray ho an'Andriamanitra. Raha izay fanekena efa nataontsika izay be dia be zay. Nanao batisitsika nanao fanekena, nraisina mpandray fanasany tompontsika naninona? Nanao fanekena. Natokana dekonitsika naninona? Nraisintsika nahatrany amin'ny sampana mpanazava stily azy, nanao mpiandraikitsy ianareo, nanao fanekena. Tsy mbola nandre mihitsy nandritra n'izay nampitandrina zay olona nanao tsia teo ambony altara. Zay fanandrenareo? Fanandre ve tompo? Fanandre olona tsy paster, na hoe tsy mopera raha ohatra ka katolika izy. Tsy mbola lisa nanao eny daholo, fa ahoana ny fanatanterahana azy? Voady eny reny, voady reny tompoko. Tena nanao voady tamin'Andriamanitra ianao. Mivoady afa tena hamaky tokoa ny soratra masina isan'andro hapiatry zany hiainy zany mivoady afa hitandro ny firaisan'ny fiangonana, mivoady afa anatanteraka ny adidiko rehetra arabola zao raha dekonina ndresahako zany, mivoady afa hamonjy ny fotoam-pivavahana rehetra, mivoady afa izao fa izao. Fa tanteraka hatramin'ny farany ve mivoady? Malaza inary avana malala rehefa manontany ny olona, rehefa manao batisana, manao
voady motra hoe manokana dekona batisa moa matetika fanontaniana zany le olona ono tompoko ianao ve tompoko efa nanao batisa ny zanakao teo aloha eny tompoko efa nanao efa roa zay natao batisa ny ahako ozy le olona zany raha mitantara amin'izy fa roa zay fantelony zany ty ay inona ary mba fanekena tadidinao mba averiny kely ary fanekena hoe tsisy tadidina ray azy dia inona moa fanekena ataony amin'izany zavatra tsy tadidy ve dia ho tanterahana kenao ary tsy mahatadidy azoko azo tanterahana ve zavatra tsy tadidy zay le hoe mandainga eo anatren'Andriamanitra vatandremo ka dia tanterao ny voady zany ny mpanompon'Andriamanitra manatanteraka zay efa ny voadina teo anatren'Andriamanitra zao ny voalazany Deutéronomie 7:22 raha mivoady amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao dia aza ela fanefa fa adininy Jehovah Andriamanitra ao tokoa ianao ka ho fahotana ho anao zany fahotana aminao zany Deutéronomie 7:22 aza ela fanefa raha mivoady ianao efa nanaiky ianao fa hitaizany zanakao hivavaka ho azy ampianatra azy hivavaka piditra azy mpianatra sikolady ohatra raha batisa dia ataovy zany efa nanaiky ianao fa hamaky ny baiboly isan'andro ianao tsy nilaza ianao kory tamin'izany hoe hamaky ny baiboly isam-bolana na isaky ny 3 volana na isaky ny perikupalady fa hamaky azy isan'andro andeha tanterao zany voaditsika zany efa nanaiky ianao fa hitandro ny firaisan'ny fiangonana Tsosimba raha ianao dikona izao mpitandrina dia tandrovo ny firaisan'ny fiangonana efa nanaiky ianao fa dia afaka manohy ianareo ry havana malala injany eny tendrombohitra hoy soratra masina ny tongotry ny mitondra teny somafaly sady mitory fiadanana tandreminy andro firavoravona ry Joda efao ny voadinao fa tsy handeha hamaky eo aminao intsony ilay tena ratsy fanahy indray ripaka izy rehetra mampididoza ny tsy manefa ny fanekena efa natao tamin'Andriamanitra tompoko mampididoza ary tokony ho lazainy zany amin'izao andro karimo zao rehefa nanaiky teo anatren'Andriamanitra ka tsy nanaiky an'izany mampididoza indray fa hitantsika ihany reny lozy reny fa tsika indray manampina masontsika tsy hijery azy indray efa misy korotana amin'ny fiainantsika mikorotana zao mikorotana atao litsy lehitritsy tsy mandeha itsy tsy mandeha roa mikatso daholo zay eritreretina rehetra ary namba manana zay ananan'ny olona rehetrarehetra aza dia misy zavatra tsy milamina mihitsy eo amin'ny fiainantsika renindray no endrika zay anehoan'Andriamanitra amintsika hitenenan'Andriamanitra amintsika fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny fiainantsika mpandray fanasany tompo ve ianao mandiny tena dekona ve ianao mandiny tena mpiandro ve ianao mandiny tena vita batisa ve ianao mandiny tena fa so misy zavatra tsy akasitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao aleo tsy mivoady ho ny soratra masina toy zay mivoady kanefa tsy mahefa toroteny 5:1 aleo tsy mivoady kanefa aleo tsy mivoady toy zay mivoady kanefa tsy mahefa ny olom-bovony zany dia manefa ninona zany hoe manatanteraka ny fanekena efa nataony fahatelo sady farany manao fanekempinoana zay nataony Jona an Jehovah ny famonjena zany fanekempinoana nataony Jona rehefa nahatsiaro izy fa vovontsy an Jehovah ny famonjena fanekempinoana feno zany nataony Jona zany sady faminaninany amin'ny andro avy hitantsika ny mahafaminanina azy faminanina mantsy dia mitodika ny lasa miainany ankehitriny ary mijery no avy ny tantarany Jona dia misy itovizana amin'ny tantarany Jesosy Kristy ary faminaninany amin'izany fa firy andro izy natao kibon-trondro 3 alina sy 3 andro dia mitovy mihitsy amin'ny Jesosy Kristy tao am-pasana 3 alina sy 3 andro ary dia nitsangana tamin'ny maty rehefa zany fanekena fa an Jehovah ny famonjena ny lazainy Jona eto zany hoe ny famonjena dia mifamatotra amin'ny anaran'izy amin'ny anaran'i Jehovah ary avy amin'io teny hoe famonjena io ny teny hoe Yeshua ina dika ny teny hoe Yeshua amin'ny teny malagasy Yeshua araka zany feony zany ina dika ny teny hoe Yeshua Jesoa mpamonjy raha atao anarana izy Jesoa zany dika ny teny hoe Yeshua ka iny moa efa lazaiko teny tena aza dia reberebeny olona indray ny olona ny anay dia Yeshua ny tena mpamonjy fa iza Yeshua fa ngato Jesoa ny anay Adonay ny tena mpamonjy anay ny anareo Andriamanitra izy zany Andriamanitra ny anay Adonay ihany fa iza Adonay fa tsy hoe tompo anga dika ny Adonay
tika tsy ambakain'olona amin'izany raha teo moa fantatro zany fa olona mahalala raha teo ianareo fa eto zany dia mifamatotra amin'ny anaran'i Jehova ny famonjena ary zany natonga ny Jona hoe io nantsoiny io anarana io anaran'i Jehova io nantsoiny ary rehefa miresaka hoe famonjena ianao dia faminaniana ny amin'ny hoavy zany fa i Jesosy Kristy no Jesosy Kristy no inona mpamonjy izy ny mpamonjy ka ny filazany Jona ito zany na dia manjato taona ny marobe aza ny elanelana ny Jesosy Kristy sy Jona dia milaza mazava fa i Jesosy Kristy ny mpamonjy zay avy amin'ny Jehova satria zay mihitsy ny tena dikany teny hoe Jehova ny mpamonjy zay ny dikany zany hoe mpamonjy avy amin'ny Jehova famonjena avy amin'ny Jehova zany dikany ary dia izany koa no mitarika atsika hanao fanekempinoana hanamafy ny finoantsika amin'ny Jesosy Kristy amin'izao andro kare amin'izao ravana malala fa i Jesosy Kristy ny mpamonjy ary tsy misy mpamonjy hafa afa-tsy Jesosy Kristy marina ny voalazan'ilay zanako nanao loanja teo hoe tsy misy mbola andrasana tsy misy hoe mpamonjy farany tonga araka ny lazain'ny finoana sasany zay tsy tonontsika eto akory fe mbola nisy mpamonjy hafa indray tonga fa i Jesosy Kristy ny mpamonjy mino an Jesosy Kristy ianao manana fiainana mandrakizay tsy mino azy ianao tapitra eo koa ny tantaranao zay no izy tsy misy ny inankoatr'izay ary zay ny marina ary dia ny tena mpanompon'Andriamanitra dia velony ny finoana an Jesosy Kristy araka ny voalaza ny soratra masina ihany manao hoe ary ny oloko marina ozy izy dia ho velony finoana Hebreo 10:9 ko dia iaino ary fa olombovonjy ianao ireto zavatra nambarantsika teto reto miderahan'Andriamanitra ary ny fiainanao dia ho fideranan'Andriamanitra ny fiainantsika dia ho fideranan'Andriamanitra efao ny voadinao fanekena efa natao efa be ny fanekena nataonao teo anatrehan'Andriamanitra eritrereto amin'izao andro kare amin'izao hoe ahoana ny anatanterahako ny fanekeko ary mijoroa amin'ny finoana hatramin'ny farany dia ny finoanan'i Jesosy Kristy zay hany mahavonjy ary izy ihany no manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainantsika aza ny fahafatesana ny mampatahotra antsika taka ny varavarana mihidy io tsy ny varavarana mihidy ny olana fa tsy fananana lakile zay ihany zay ny olana rehefa mihidy ny varavarana dia tsy fananao ny lakile ny olanao anao efa iny ampelantanan'ilay mpamonjy anao ny lakile ny fanalahidy aza matahotra zay ny teny ny aza matahotra fa izao ny voalohany sy farany dia aza matahotra ravana malala fa mandinita eno anatrehan'ny tompo ary iaino ny fiainan'ny olona voavonjy tamin'ny fahafatesana anaran'i Jesosy Kristy ary voninahitr'Andriamanitra amen